Fahafantarana reo hoe ahoana moa ny stratégie i syndicaliste indrindra fa ny syndicat mpiasa-panjakana sy izay syndicat mivondrona atao anatin'le hoe afo syndicaly ahoana ny eritreretina style itondrany an'ity tolona ny mpiasa ty. Fatatsika fa am'izao fotoana zao de tsy tapona felona tsony fa vokatra ny kolikoly ataon'ireo mpitondra fanjakana ambony de tsy manome famatsim-bola amin'ny Madagasikara intsony reo mpamatsy vola reo. Fatatsika nefany fa anisan'ny condition mitakin'ireo olona reo tamin'ny andron'ny teteza mita de hoe raha vao vita ny élection libre eto Madagasikara de ho avy zay mpamatsy vola, ho avy ny communauté internationale. Rotona sy tapany lasa zay. Aiza ny mpamatsy vola? Ny antony raha tsika mahita tafa oatra loatra ny kolikoly ataon'ireo mpitondra fanjakana. Raha tsy laza fa tsy vitsivitsy aho. Tafa oatra loatra ny trafika na bois de rose ataon'ny mpitondra fanjakana. Ireo mpanao trafika na bois de rose asain'ny fanjakana samborina tsy misy hatramin'izao. Mimenimeny ny isan'andro isan'andro ny fianakavia iraisam-pirenena. Ireo organisme maro isan-karazany miaro ny tontolo iainana. Farany tsy hitan'ny olona tsony, tsy hitan'ny communauté internationale tsony atao fa de faiziny fanjakana de sika vahoaka malagasy ny mateto. E raha anareo mahita mpanao gazety angambany fa tamin'ny herinandro lasa iny rehefa tratra ny kidnapina le karana atao hoe Zahid tao Andravoahangy de tonga ny GIGN gendarmerie frantsay tonga eto. No ny antony inona tsy matoky intsony reo mpitandro filaminana gasy reo vahiny. Mba aiza moa ny emoregy am'ireny zavaroatra an'ireny? Aiza ny préfet de police am'ireny zavaroatra an'ireny? Ny tsy antsona fa ny GIGN zay avy any an-dafo ny tonga eto hitady ny olona nefa ny nationalité malagasy koa le olona. No ny antony kolikoly tafa oatra loatra ataon'ireo mpitondra fanjakana. Alika veriasina izahay mpiasa-panjakana isika mpiasa malagasy rehetrarehetra veriasina lazaina fa hoe maty anatony kolikoly. Tsisy famoronana asa zany eto raha mbola fanjakana mpanao kolikoly io. Tsisy larabe vomboatra zany eto. Tsisy inona, tsisy ninona, tsisy ninona azo atao eto. Fa de izy de miresaka foana hoe tany-tandalana ty zay voafidy ara-dalana zay SVM de manao an'izao azone 100% commune. Nanangala bato 100% tany amin'ny sénatorial sy tany amin'ny commune moa nampiova inony ataontsika moa zany tondra fampandrosoana ve? Reramaina foana itsika menimeny noho ny ataon'ny mpitondra. Zany natonga anay syndicaliste nanapa-kevitra hoe antsika rangamba olona mba mandroso. Jereo ny any velany. Jereo zao tontolo zao sy ny manodidina atsika. Jerevitsika zao fa ny any sud-africaine toriny olona ny président sud-afrique, toriny parlement, toriny syndicat rehetrarehetra, toriny vahoaka. Fa mampiasa vola panjakana, manao kolikoly mampiasa vola panjakana anamboarany amin'ny tranon-drazany zany raha lazantsika hoe any amin'ny résidence secondaire. Fa ny tsika eto ny marché public ambongadiny eo amin'ny ministère de l'éducation nationale omena olo tokana. Ho hitanareo anatin'ny taratasy zay efa zarany aminareo zany. IEPP namboarina tany amin'ny Roumanie tany matsiatra ambony amena olo tokana mody manao prétenant. Rehefa nanao inspection générale de l'État, tsy zay syndicaliste an'io l'inspection générale de l'État fa ny subvention exceptionnelle zay nomena olona naovana asa lazana fanaovana BMH any MAMAS ka tsy sasana atao akory ny inspection générale de l'État manao an'io tafa oatra loatra de midina mikipy sehatra ny asa panjakana rehetrarehetra noho n'iny matahotra fa misy tsy maty manota ao andapa ao. Misy andiam-bahivavy tsy maty manota ao andapa ao mandidy manapaka amin'ny fampandehanana an'ity firenena ty. De zao mivokany izy mianakavy me manakareny isika mianakavy mifehikibo eto. Zay no natonga anay syndicaliste vondrona ato anatin'ny afo syndicale na ametraka fitorina any amin'ny Bianco. Mety ilaza nareo Bianco zany non eto Madagasikara sapandrara-panjakana nanankinana hady amin'ny kolikoly de Bianco. Fa anjaratsika piasa, anjaratsika vahoaka malagasy, anjaratsika mpanao politika ny olo-tsotra ny tanora no ifandresy lahatra amin'ny Bianco hoe oka re zay maty ny firenena, maty ny vahoaka
fa noho kolokolo ataon'ireo olona vitsivitsy tsy maty maloto amin'ny fitondram-panjakana ao nge dia eto atsika mianakavy aiza moa ny avitanay fanirenay fitakiny mpiasa-panjakana hatramin'izay ny aliment grandisera fanombrota-karama inona fanombrota-karama atao eto trafikana bois de rose ve ny atao olona reny mena marché public zany ve tonga ny fisobrota-karama atsika tsisy fanombrota-karama tsisy aliment grandisera hovaniny eto raha mbola kolikoly no manjaka ao anatiny izay mpanjakana zay ny natonga anay ny premier mety amin'ity taona ty dia hoentinay hanetanana hanairana atsika vaona gasy tsy akanavaka indrindra fa isika mpiasa isika tanora rehetrarehetra hoe andao ijoro fa raha tsy ty kolikoly ty no foana eto amintsika sisy raha vaniny eto fa tsisy famatsim-bolo tonga tsona eto amintsika eto zay rehevanareo zao volana lasa zay ida sampanarao banque mondiale hanome vola 690 millions d'ariary 680 millions de dollars amin'ny Madagascar dia nahembotra mihitsy aloha amin'ny deuxième semestre raha hitanefa misy fiovana nareo momba ny gouvernance nareo zay vao mena io vola io efa hatramin'ny heritaona ny union européenne ny fed voasony fa hoe ho hita eo ny fiovanareo amin'ny fitantananareo zay vao mena io vola io